Mety ho andro fiasana ny handraisa-karama ny laribity Aprily 2024 araky ny fanapa-kevitra niraisin'ireo mpiara-monina kara sosialy nandritra ny fivoriana farany. Senerahan'ny Fanjakana ny solitena mpampiasa ary ny solitenan'ny mpiasana izany azy mbola andrasana ny fanamafisana izany fanapa-kevitra izany amin'ny mba hahatongavan'ny fanapa-kevitra ho ara-dalana. Efa vita ny fanapa-kevitra saingy mbola andrasana didy Fanjakana mokazy amin'ny fomba ofisialy ny loharam-baovao iray akaiky ny raharaha. Nihaona tamin'ireo solitenan'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa ananan'ny Fanjakana petrabola ny Praiminisitra niaraka tamin'ny tsy nitoekarena sy ny fitantanam-bola arabariny rindra asimbelo ary ny tale jeneral'ny tarim-bola Fanjakana raha Zofetra andro any talata nandritra izany fihaonana dia nanamafy ny Praiminisitra fa tokony ho fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ireo orinasa ireo ka nanentana ny rehetra anana fanoloran-tena amin'ny fitantanana mahomby sy mangarara mifanaraka amin'ny politika ben'ny Fanjakana sy ny vinan'ny filohan'ny repoblika. No mafisin'ny Praiminisitra ihany koa fa tokony hisy ny rafitra rahatetim-bola Fanjakana mazava Nihaona ny tompony azo avy amin'ireo petrabola ananan'ny Fanjakana. Isa 20 nisan'ireo orinasa izay nanana Fanjakana petrabola amin'izao fotoan'izao. Si folisana zato ny asa fanamboarana voie rapide mampitoy ny Ivato sy Ambohitrimanjaka no efa vita amin'izao fotoan'izao. Tonga nitsidika ny asa fanamboarana ty LALANA ministry ny asa venty Seychelles Rasata Rafaravavitafika nitetika asa goavana ho fanatsarana FIFAMOIVOZANA eto Tamin'ireo ity LALANA ity indrindra ho an'mponina ny Ivato rahatamata sy ireo mpandeha mankany amin'ny seranam Praiminisitra ny asa-pirenena Ivato. No mafisin'ny ministra fa kalitao sy faharetana ny tokony anamarika ny asa fanamboarana rehefa vita dia ho ampifandraisana amin'ny fanitarana ho efatra laharana ny rokady sara saotra Ivato izay namora be ny fivezivezen'ny fiara eto andrenivohitra. Nandritra ny dian-tany Seychelles dia Nihaona tamin'ireo teratany malagasy mipetraka amin'ity firenena ity ny ministry niraham-bahiny Rafaravavitafika Rasata misy 2 ireo teratany malagasy izay mipetraka any. Miasa miantsehatra amin'ny sehatra maro toy ny fizahantany, fambolena, fiompiana, fanatanjahantena, fampianarana ary famokarana avy amin'ny fanodinana lamatra izy ireo nakahery ny ezaka ataon'ireo malagasy monina any amin'ny fananganana mpikambana ara-dalana izay efa mpanatantera fanekena amin'ny fomba ofisialy amin'ny manam-pahefanana ny toerany ny ministry niraham-bahiny. Tonga natrika ny filan-kevitra ministra fa 5 ny firenena mivondrona vomerana Ramasimbe indiana ny toerany moa ity mpikambana amin'ny gouvernemanta ity. Panadina vaovao misy 20 amin'ny fanadinana fahazoan-dalana mitondra fiara eto Madagasikara no nanao fianianana ho malalatsinainy. Ava ministera sy faritra samihafa moa izy ireo ary ny telo amin'izy ireo dia vehivavy. Natrika ny lanonana ny ministra Valerera Monjavelo izay misana ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro ary nanambara fa tafiditra ao anatin'ny ezaka namafisana ny arylozan'ny FIFAMOIVOZANA eto amin'ny nosy ity hetsika ity. Ampatsihivy ny andraikitra lehibe miandry ireo panadina vaovao ireo amin'ny fanombanana entitra sy aradrariny ho fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fitondran-tenan'ireo mpamily fiara eto amin'ny nosy.